Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Izay manakoaniwa ny radio maneran-tany ilay feon'ny fanantenana nitondra tokiazava. Izao no voalaza ao amin'ny Isaia 1:20, andininy 10 ka hatramin'ny 13. Aza matahotra ianao fa mombanao aho, ary aza miherikerika foana fa izano Andriamanitra ao. Mampahery anao aho sady mamonjy anao. Eny, mitantana anao amin'ny tanana kavanan'ny fahamarinako aho. Indro menatra sy angay aho izay rehetra tezitra aminao. Ho tsinotsinona izy, eny ho levona izay miady aminao. Ho tadiavinao izay mifanditra aminao fa tsy ho hitanao. Ary ho tahaka ny tsinotsinona sy zavapoana izay miady aminao. Fa izaho Jehovah Andriamanitra ao no mitantana ny tananao ankavanana, dia ilay manao aminao hoe aza matahotra, izano hamonjy anao. Misy dikany eo amin'ny fiainanao ve? Izany teny fikasana mamy feno fanomezan-toko izany. Izaho dia tena resy lahatra ny amin'izany tenin'Andriamanitra izany. Fantatro fa malemy aho, mila mpanohana sy mpiaro. Teo mpandresy ny ratsy aho, nefa mora resy ary tsy mahavita ninninna raha vao misaraka amin'Andriamanitra. Isika hatrano no mandao an'Andriamanitra, fa izy dia eo mandrakariva. Ary na dia lasa aza isika, dia mbola miala nenina amintsika foana izy hiverenantsika ho eo anilany. Eno kely ene raha mianjera aho dia atsangany. Raha kivy aho dia mampahery ahy izy. Raha resy aho dia manome fandresena ho ahy izy. Rehefa reraka aho dia izy no manome hery ahy. Raha mandalo fisedrana dia manampy ahy izy. Raha very aho dia atorony ihany lalana tokony alehako. Raha mitomany aho dia fafanina ranomasoko. Raha misy manosika anaty lavaka ny olona dia izy no manafaka ahy. Raha misy mamono aho dia izy no mamelona ahy. Koa dia misaotra anao Andriamanitra, sambatra indrindra izay manana anao. Ary hono aho, ianao mba ahoana? Rehefa anantenana nitondra tokiazava. Sala
fanantenana. Sakafo mahasoa, mahasalama, mahavelona, atolotry ny feon'ny fanantenana. Mino aho fa efa tsindrin-daona indray tsika ary mpiany malala andre ny fandarana sakafo izay atolotra eto amin'ny AWR. Koa meno finaritra ary toko. Zava-baovao indray no atolotra antsika ary mpiany malala. Maro ny olona tia mayonnaise kanefa raha vita amin'ny atody izy io dia betsaka ny tsy mahazaka satria somary mavesatra. Koa mayonnaise tsy misy atody indray zany no karakaraintsika. Koa manarafinaritra ary. Reto avy ary ny zavatra ilaina: ovy vaventy 2, menaka tsy misy fatrany, sira, tongolo gasy asany 10 na atao betsaka aza vao maika tsara. Mila mixeur isika, na raha tsy misy dia sotro rovitra sy tongolo be dia mety. Averintsika kely ary ilay zavatra ilaina teo: ovy vaventy 2, menaka tsy misy fatrany, sira, tongolo gasy asany 10 na atao betsaka aza vao maika tsara. Mila mixeur koa tsika, raha tsy misy dia sotro rovitra sy tongolo be dia mety. Ahoana ary ny fomba fikarakarana an'ity mayonnaise tsy misy atody ity? Sasana madio tsara ny ovy mba hiala zany le fotaka. Atao madio tsara mihitsy, safidiana tsara zany le ovy tsy misy tsirony maniry reny. Rehefa izay dia andrahoina makodiny izy, tsy voasana zany fa andrahoina miaraka amin'ny hodiny mandra-pahaleminy. Ahoana ny ahafantarana anazy hoe mahalemy? Alaina ny sotro rovitra dia atsatoka, dia rehefa malemy izy dia izay. Fa tsy avela zany le ovy le mipasaka masaka reny. Tsy atao an'ireny zany fa tsapaina matetika zany rehefa hitanao zany fa hoe efa masaka malemy le izy dia izay. Manjary lasa mitera-drano indray manko le izy raha ohatra ka mivaky zany le ovy. Avela mangatsiatsiaka aloha le ovy izay vao voasana. Rehefa izay dia tetehana majinika izy, dia alefa ao anatin'ilay mixeur. Alefa koa le tongolo gasy, arotsaka ihany koa ny menaka. Asiana menaka kely aloha zany amin'ny voalohany, ampiodina an'ilay mixeur satria raha vao tsisy dia tsy mety miodina an'ilay mixeur. Raha ohatra moa zany ka tsy manana dia potserina le ovy, dia alaina ny sotro rovitra dia asiana tongolo, dia arotsaka ny menaka dia ahodina ohatra n'ireny manao mayonnaise ireny, dia arotsaka tsikelikely ny menaka. Fa raha ohatra izy zany ka le fitotoana zany le mixeur dia asiana menaka kely aloha anatin'ilay mixeur dia alefa le mixeur. Dia rehefa izay dia ajanona, dia ampiana tsikelikely zany. Izy io zany arakaraka ny habetsahan'ny menaka atao no habetsahan'le mayonnaise azo. Izay zany nahatonga an'le izy hoe tsy nasiana fatran'le izy, satria ianao ihany zany malala hoe ampen'ilay zavatra ataoko le mayonnaise tsy misy atody ataoko.
de raha ohatra moa zany izy ka le sotrorofotra de ampihana tsikelikely ohatra n'le manao mayonnaise reny. Tena matsiro izy ity. Tovy amin'ny tsirona mayonnaise ihany. Kanefa de mahasalama kokoa zany sady maivana kokoa. Afaka ampiana hanitra hafa ihany koa izy, ohatra ny hoe tetehana majinika faran'izay majinika ny tongolo ravina voatetika de afaka arotsaka ao anatin'le izy ihany koa. Afaka manao lasosy tomaty ihany koa tsika de arotsakitsika ao anatin'le mayonnaise. Afaka asiantsika moutarde ihany koa izy, zany hoe arakaraka ny aingam-panahintsika zany no anaovantsika azy. Afaka ampiarahana amin'ny entrée rehetra izy. Ohatra ny hoe manao macédoine na légumes ianao, na manao salady, na manao lasary concombre, na nofon-trondro, na manao akoho endasina ianao de rarahanao an'le mayonnaise eo amboniny. Tena matsiro de matsiro zany ity mayonnaise tsy misy atody ity. Zay indray ara no azo natolotra antsika ripiany malala. Koa de mirary ny fiadanan'ny tompo amin'ny tokantranontsika tsirairay avy. Ny nanolotra ny fandarana teo Sabina Rakotondranaivo, namana Samma kosa no nikarakara ny teo amin'ny vata maro-bokotra. De mirary soa antsika tompo. Na inona miseo si zavatsarotra manjo, zay manjo tumani si tureo, zay mety ankarary fo, zany fo de banjino si jereo, fa indro misy zavatso natolotra lalaio vaolana Jeso Antokopihira feo arivo. Izay tasire de zany mampivadipo, zany fo na haizano ale tolala maizina avuku nefizao de mijere fa indro misy zavatso natolotra lalaio vaolana Jeso. Adventist World Radio, the voice of hope. Ni mavitsiketi si fantatra zay mbulise zaise tu izananiti fatukina nuase ni finuna nwatanja ni fandesene fazuna natulu chilalayu vaulana Jeso. AWR manolotra ho anao feo ny fonantena. Tompo sy mpamonjy. Kalebandretsikivy no mitafa aminao ry mpiaino namana. Andeha isika andalina aloha hevitra iray amin'ny soratra masina mandritra ny minitra vitsivitsy. Ny amin'ny fanompoana sy famonjena no hodinina an'io. Anonona vavaka fohy amin'ilay mpahary sy mpamonjy sika alohan'ny hanomboana. Rainay izahay ny an-danitro, misaotra no ny tompon'andro omena ho anay ahazoanay mandalina ny teninao. Ampahitao zava-magago amin'ny teninao izahay izay tondra famonjena ho anay. Omeo fominy anaiky sy ankatony taridalana omenao izahay eo ampianona ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Tradoza isika olombelona ka mila vonjy. Tsy mahavonjy tena nefa isika satria voafetra ny herintsika.
ilay tompon'ny aina izay nahary ny olombelona ihany no afaka manavitra azy. Ny aretin'ny fandikan-dalàna no fototry ny fahavoazana hatrany am-boalohany. Dia samy mitondra n'izany otrika aretin'ny fahotana izany ny olombelona rehetra ny fandimby sy mbola mifandimby eto amin'ity planeta tany ity. Tena mila famonjena ny taranak'olombelona. Efa zava-dehibe aloha no mahafantatra fa tena mila vonjysika. Tsy mahavonjy nefa ny fahafantarana fotsiny an'izany fahavoazana izany fa tsy maintsy hanina ny fanafody manasitrana. Ny ten'Andriamanitra no hany afaka manavitra ny olombelona amin'nkaikitry ny fahotana. Nidina tetỳ ny tafinofo io teny manasitrana sy mamelona io. Jesosy Kristy no anarany. Tsy misy anarana hafa ankoatr'izay azontsika famonjena. Ny rohotra anakeo amin'ny avokoa ny marary rehetra mba hositranina fony izy tetỳ ambonin'ny tany. Hatramin'izao dia mbola miantso an'io anarana mahagaga io ny vahoaka marobe mba hitady famonjena. Mampatahotra nefa ny tenin'ity hanim-pamonjy ity. Hoy mantsy izy ao amin'ny Mateo 7:20. Tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa izay manao ny sitrapony raiko izay any an-danitra. Izany hoe tsy mahavonjy ny fiantsoana fotsiny anaran'ny mpamonjy fa tsy maintsy atao ny sitrapony rainy any an-danitra. Midika ho fanompoana ny hoe manao ny sitrapony olona iray. Izay tevonjena ary zany na amin'izao fiainana mandalo izao na amin'ny fiainana ho avy dia tsy maintsy mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra ary tsy maintsy manatanteraka an'izany. Mampalahelo fa misy maharary izay te ho sitrana nefa tsy te hilefitra amin'ny fepetra omen'ny mpitsabo. Matetika koa moa mangidy ny fanafody fa tsy mamy. Toy izany no toerana misy ny mpanota maro amin'izao andro izao. Mitaky famonjena amin'ny mpamonjy nefa tsy mety milefitra amin'ny sitrapony io mpamonjy io. Fa inona moa ny sitrapony ray any an-danitra? Hoy Jesosy ao amin'ny Jaona 5:7. Fa tsy nidina avy tany an-danitra aho mba hanao ny sitrapoko fa ny sitrapony izay naniraka ahy. Raha te hahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra zany sika na ny fanompoana kasitrahany dia ny fiainan'i Jesosy sy ny asa nataony no asa fanompoana an'Andriamanitra. Ambaran'i Jesosy amin'ny fomba mahitsy kokoa izany sitrapony rainy izany ao amin'ny 5:50. Jaona 5:50. Hoy izy: fa izao ny sitrapony raiko dia ny azahoan'izay rehetra mijery ny zanaka ka mino azy fiainana mandrakizay ary izao anangana azy amin'ny andro farany. Asa-pamonjena ny olombelona no ataon'i Jesosy. Ka izay tenao ny sitrapon'Andriamanitra dia tsy hanana asa hafa afa-tsy izay. Izany asa famonjena izany no nandaniany fiainany teto an-tany. Famonjena ny jary no antom-pivelomany ary ny fahafatesany dia ho famonjena ihany koa. Midika ho fomba fiaina koa no hoe manao ny sitrapon'Andriamanitra. Andeovaka itsika ny famonaniana mialony amin'i Jesosy. Salamo 5:5. Ny anao ny sitraponao Andriamanitra ao ny sitrako ary ny lalànao no ato anatiko. Nofotian'Andriamanitra tamin'ny teny folo na didy folo ny lalàna rehetra. Ny toeran'ireo lalàna ireo ampon'ny olona no sitrapony. Noho izany azo antoka fa tsy akasitran'Andriamanitra izay rehetra mandika ireo lalàna ireo izay mitaratra ny toetrany. Na dia toa tsy misy vokany avy hatrany aza ny fandikana azy ireo dia tsy midika kory izany fa tsy handray ny valinasany ny mpandika azy. Hoy ny tenin'ny Mpitoroteny 5:9. Saingy sy tanterahana vetivety ny famalinany ratsy atao dia izany ny kirizan'ny fony zanak'olombelona amin'ny fanaovany ratsy. Dia tsy mbola tonga ary zany ny farany dia tsara ho antsika ny mamantatra ny fiainantsika sao sanatria tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Aoka tsy nataon'ny be sy ny maro na ny efa nahazatra hatramin'ny taloha no andrefesana ny fitsim-piainana fa ny tenin'Andriamanitra irery ihany. Mbola ampamoan'Andriamanitra ny amin'ny fanompoana azy sika na dia toa tsy miteny azy izy ankehitriny ka manao izay dany mikibony ny mpandika lalàna rehetra. Mazava ny fepetra omen'Andriamanitra ny mpanompo tsara ihany no vonjena. Mifaningotra ny fanompoana sy ny famonjena. Sady tompo no mpamonjy Jesosy fa tsy mpamonjy fotsiny. Tsy pihitsika tsara io fanambarana io. Tsy tokony hanantena famonjena avy aminy izay tsy manompo azy na ny manao ny sitrapony tompo hafa. Na dia ny fahasoavan'Andriamanitra ihany aza no amonjena ny mpanota dia ny asa tsara sy ny fankataovana kosa no tsy maintsy ho vokatra hita eo amin'izay nandray ny fahasoavan'Andriamanitra. Izany hoe tokony hoe folasa toetra ny nandray ny fahasoavan'Andriamanitra ny asa tsara sy ny fankatoavana ny sitrapon'Andriamanitra. Eno ny tenin'i Jesosy ny amin'ny fanaovana ny sitrapony rainy.
jaona toko 5 jaona toko 5 hoy jesosy taminy ny haniko dia ny manao ny sitrapony zay naniraka sy ny mahavita ny asany. Hoariny Jesosy amin'ny finanan-kanina ny fanompoana ny rainy. Tokony izany koa eo amin'ny mpanaradian'i Jesosy. Raha ny fitiavan'ny rainy ao amin'izy ireo dia tokony hafinaritra ny manompo an'Andriamanitra sy ny manao ny sitrapony. Tsy mpampiasa mpanandeha volon'Andriamanitra fa mpanafaka sy mpamonjy. Ny sitrapontsika ratsy izay mifanohitra amin'ny an'Andriamanitra no mahatonga ny fanompoana azy ho mavesatra. Noho izany ny fanovana ny sitrapontsika fanaraka amin'ny an'Andriamanitra no asa lehibe sy maika indrindra. Rehefa vita izany dia hanompo ny tompo amin'ny mpitiavana isika. Tsy maintsy atao izany asa izany satria mifampiankina ho isika ny fanompoana sy ny famonjena. Rehefa tsy manao tsara ny asany ny mpiasa ao amin'ny orinasa iray dia omena tsiny ve raha sazian'ny tompony izany orinasa izany io mpiasa tsy mahatoky io? Mampitandrina ny mpanompony amin'ny alalan'ny fanoharana Jesosy ao amin'ny Mateo 5:20. Samy nomena talenta ampitomboiny ny mpanompo maromaro, nisy nampitombo, nisy tsy nampitombo. Dia izao no isokajian'ny tompo ny mpanompo tsy mahatoky. Mateo 5:20. Ry mpanompo ratsy fanahy sady malaina. Dia izao ny didim-pitsarana ho an'izy ireo amin'ny 9:30. Ary ary ho any amin'ny maizina ny velany ny mpanompo tsy mahasoa, any no isy ny fitomaniana sy ny fikitroana ify. Tena mahaveriny tsy fahatokiana amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Aoka tsy hanatena famonjena izay tsy manao ny sitrapony. Aona kosa ny amin'ny mpanompo sasana izay nanaraka ny baiky ny tompony. 7:20. Mateo 5:7. Hoy ny tompony taminy, tsara izany ry mpanompo tsara sady mahatoky. Nahatoky tamin'ny kely ianao dia tendreko mpanapaka ny be, midira amin'ny fihafalian'ny tomponao. Miariary amin'izany teny izany fa ny fanompoana amin'ny fahatokiana no mahavonjy. Amin'ny teny hafa dia izao, fepetra amin'ny famonjena mihitsy ny fanompoana. Saingy ny fanompoana ny tompo dia tsy toy ny asa an-terivosina fa fanompoana amin'ny mpitiavana. Ny fitiavan'i Kristy no maniry anay, hoy ny apôstôly Paoly. Raha tena tsapan'ny mpanota iray ny fahasoavan'i Jesosy izay mamela ny elony dia tsy haniry hanota intsony izy, ary izara ho azy izany fahasoavana izany amin'ny mpifaliana amin'ny hafa. Manjary mpanompo mahatoky omena andraikitra lehibebe kokoa ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ilay mpanompon'ny ota fahiny. Ry mpiainy namana, efa antongotra ny andro ampamoahana ny mpanompon'Andriamanitra rehetra avy amin'ny vazantany rehetra, ary nisan'izany zasy ianao. Manahoana ny fanaovanao ny asan'ny tompo ao aminao sy amin'ny hafa? Na dia tompo be fitiavana, mpamindra fo amin'ny mpanompony azy Andriamanitra, dia aoka tsy ho adiny mihitsy koa fa mpamaly ny asa ratsy koa izy. Dia amin'ireo izay minia manohitra ny sitrapony nefa manantena famonjena avy aminy. Izao no afatry Petera, anisan'ireo niara-nanompo tamin'i Kristy nandritra ny 3 taona sy tapany. Petera 2:7. Fa mitomboa amin'ny fahasoavana sy ny fahalalana an'i Jesosy Kristy, tompontsika sy mpamonjy. Betsaka tokoa ny fahoriana ety an-tany ary mila famonjena isika. Fantatra ny tompo izany. Nefa ampahafantarina antsika ao amin'ny teniny koa fa ny lalan'ny fankatoavana sy ny fanompoana no manokatra ny varavaran'ny famonjena. Koa andeha ary isika izotra amin'izany lalan'izany mba honjen'ny tompo amin'izao fiainan'izao sy ny fiainana ho avy. Hivavaka isika. Rainay izay ny an-danitra izay tompo sy mpamonjy anay amin'ny alalan'i Jesosy. Misaotra anao izahay satria te hamonjy anay ianao ary te hampiditra anay ao amin'ny fifalianao, amin'ny fiverenanao indray. Nampahafantarinao anay tao amin'ny teninao koa nefa fa ny mpanompo tsara ihany no hiditra amin'izany fahasambarana izany. Koa ampio izahay tompo mba ahafoy ny sitraponay fa mba hanianao ihany no tanterahanay. Mangataka ny fanahinao izahay, anokatra ny masonay ka mba tsy hanao afa-tsy izay takinao izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy tompo sy mpamonjy anay no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Aza mitanondry davary fanaikio, fabanjino lalandava lay mpamonjy soa, matsoky ny famonjeny satria izy no miteny fa ampioanao anieny fahasoavany. Tsy amelanao
masony mijery mitindonity andradralay ao ambony ka aokaianao toly fa ampioanao anyeny fa hasoavany tarika hary lala aza manairy foko fa izy miaiana apetrao eo antana ny tompo re tebiteby zay mahazo ana de matoky ny famonjeny satria izy no miteny fa ampioanao anyeny fa hasoavany. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana. Misy teny fikasana nomeniana manome fanantenana sy ery vava de takio isanandro ravao maraina kony andro fa ampioanao anyeny fa hasoavany aza manairy foko fa izy miaiana apetrao eo antana ny tompo re tebiteby zay mahazo ana de matoky ny famonjeny satria izy no miteny fa ampioanao anyeny fa hasoavany aza manairy foko fa izy miaiana apetrao eo antana ny tompo re tebiteby zay mahazo ana de matoky ny famonjeny satria izy no miteny fa ampioanao anyeny fa hasoavany ampioanao anyeny fa hasoavany. feon'ny piaino feon'ny piaino fifaliana ho anaindray ny miarabantsika piaino ao anatin'ity fandarana feon'ny piaino ity miaraka aminao eto ny namanao Elion Andriamitansoa. milohan'ny hanarantsika fijoroano vavolombelona dia hanaraka hira isika rehefa aveo kanefa milohan'izay hira izay dia misy filazana tsara ho fantatra ho antsika rehetra mpizaika zay andeha any Tuléar. Efa mahatratra 7,000 mahery zany no nisoratra anarana andrasana any Tuléar. Ny tsara ho fantatra manaraka dia ity ho antsika izay mipetraka amin'ny établissement scolaire EPP sy ny sisa zany dia ny 12 aogositra dia efa afaka mandray antsika reny toeran'ireny ho antsika izay te handeha hiditra mialoha zany 12 aogositra ampitapitao izay afatrizay ho any izay hipetraka amin'ny établissement scolaire. Manaraka izany dia manafatra ny mpiandraikitra mba samy hitondra satroka avokoa satria any amin'ny toerana mafana midanikandro isika samia mitondra satroka avokoa. Everina fa zavatra madindinika izany kanefa indraindray adino indrindra fa ho antsika zatra mipetraka aty amin'ny toerana mangatsika. Ny hira faneva dia fa naparitaka any amintsika rehetra any amin'ny alalan'ireo izay miandraikitra antsika any amin'ny federasiona misy antsika avy
anysika zany maka ny hira na ny feony na ny tonony na ny solfa misy any fa na izany aza dia mahafaly anay ny mandefa eto amin'ity onjapeo ity ny hira fanefa amin'ny teny malagasy sy amin'ny teny frantsay. Zay lay onjany fanantenana. Écoute un appel pour toi et moi, un appel de l'esprit qui te supplie pour travailler ensemble, achever les missions en œuvrant dans le monde entier. Tu as été choisi pour son service. Sois la lumière dans ce monde. Ne faiblis pas et prends courage. Avec Jésus nous avançons toujours. Attends pas, il reste un peu de temps pour cette œuvre que Dieu te confie. Fais-la de tout ton cœur, oui, pour toujours. Car toi et moi qu'avons été choisis. Le champ nous est ouvert pour travailler. Et que des hommes soient ramènés vers Jésus. Ô femmes, lèvons-nous et acclamons, oui, j'irai. Cherchons des âmes pour l'éternité. Ô femmes, lèvons-nous et travaillons pour toujours. Car Jésus-Christ reviendra très bientôt. misaotra an'Andriamanitra isika ao anatin'ity fandarana feon'ny mpiaino ity, fandarana izay ahafahantsika mandre mivantana ny feonao mpiaino na koa mandre ny hafatra izay nangatahan'ny mpiaino ary alefa amin'ny onjapeo, vaovao samihafa sy ny sisa sy ny sisa. Fa ny tena mahazo vana dia ny fijoroana ho vavolombelona entintsika mpiaino vokatry ny fianoana ny fandarana mandeha eto amin'ny onjapeo ny radio adventista iraisam-pirenena. Manambahintsika avilavitra ny anaranao rahalahy? Ny anarako Silofo José. Silofo José ny anaranao? Ya, tonga soa ianao. Aiza ny toerana misy ianao zao nakatia Antananarivo aty Soamanandrara? Aiza ny toerana misy ianao, ny ainganao zany? Saotra magnontany a. Dia nitoerako avy any Ihobaka ambanivolin'ny Port Berger, agnefitaniny Amantsara sy Port Berger, commune farany antinianana amin'ny Port Berger. Zany hoe anelanelany Mandritsara sy Port Berger. Any misy azy. Anina anarale toerana? Ihobaka. Ihobaka. Commune izy io. Lalanadiny firy vao tonga any Ihobaka? Raha va Port Berger le kilomètre tsy de fantako loatra fa raha mandeha tongotra dia
roa andro ny votonga any mandeha tena lavitra de lavitra avy any ianao zao nakaty avy any za makaty inona ny antony nandehananao aty avy lavitra ny antony nandehanako aty de mahino an'ity radio AWR ty za de faly afa ela be zao naniry an'ty hitaty radio AWR ty za fa no ny entimanana de tsy afaka fa soran'andriamanitra de nanampy de afaka zao andeha aty de za zany le voalohany mahafaly za de andeha tsitika an'ty radio AWR ty olo ono inona ny mahatonga anao ty ahita ny AWR sotranao le natonga nandeha aty de nitandregny izy ty de le fandaharana jiabiatora de regniky fa tena miankiny avy amsoratra masina ary nanova ho mpanompon'andriamanitra ity radio ity no ny fitandrignesako ty radio ty de lasa olona an'andriamanitra za satria rehefa mijery beboly za de mbola tsy nivavaka hatra tam'izay de sabata hitako nefa tsisy fiangonana mitory any sabata afankoatrany fiangonana adventiste mitandrina fafito de hitako fa agnatin'ny beboly avy manomboka avy amy genesis jusqu'apocalypsy de miteny any sabata fa andron'ny jehova de faly za fa alo tonga de agnaraka zay tory lalana ho an'ny AWR zay fa zany hitako mavonjy andeha any amy fiaina mandrakizay tsetsatsetsy aritra tianao fantatra satria ny mpiainy meno atsika inona ny fiveloman'ny olona ny faritra misy anareo any anisan'izay zany ianao sotra betsaka ny tena fiaviako de avy any mananara mitady ravinahitra za de lasa aty Port Berger de andeha amboly zany ny diako sy anao tragno satria tena maçon mpanao tragno brique trano vato zany ny asako de ombita de tamana amizay de namboly tamin'ny fahavaratra teo igny isoran'andriamanitra fanampian'andriamanitra nle vokatra natao de ny zavatra tena iveloman'ny olona amin'ny faritry Port Berger de katsaka ny vary ny voamena ohatry ny blakesy sy ny voantsiroko voanjo tena misy be debe zany ary ny vidin'ny kapoaka raiky am'izao any Port Berger ny vary 700 ny kapoaka tena 700 ny voanjo zao de 500 ny kapoaka ny katsaka de 500 ny kapoaka ny voantsiroko tena nisy fiovany kely le voantsiroko de izy am'izao 300 ny kapoaka mora zany tena mora zany avy ndraiky tsy misy mpividiny izy am'izany tena misy ao a Port Berger ve zany sa any ambanivolo am'izay toerako any hobaka any misy an'zany any misy zany efa maro be izy any tena maro zany fa de antso zany alefa amitsika mpanangom-bokatra tonga fiarakodia ve nefa any tena izy koa andeha any de rahany miala farara zay fa tena miala ny tomobile de efa misy camion ndraiky afaka miditry marindriny ekafa tsy tonga de afaka miditra am'le tanàna satria zany hoe afaka kaikaiky fa tsy de tena tsy afaka tonga ny an-tanàna zany tsy tafiditra any an-tanàna le camion tsara fantatra zany ho an'mpiaino antsika hoe aiza ho aiza ny misy any namana Silofo José ny zava misy any an-tanàna any tsara ho fantatra zany ho an'mpiaino antsika virenantsika ary lay fianonany radio sy ny vokany teo amin'ny fiainanao firy-taona lasa ianao no nanomboka ny aino ny AWR efa ho any amy 10 taona mahery fa naregny an'ty AWR ty ahoana ny fomba nandrenesanao azy tena amin'ny inony radio cassette le taloha reny igny ile mbola mandeha pile izy am'izao fa tsy chargeable regny nafantarako azy fa rehefa tapitra regny de tsy naregny ty radio ty tsony zany hoe kasety ve ny enonao fandarana vokariny AWR anaty kasety tena amin'ny radio onjam-peo mihitsy zany hoe onjam-peo amin'ny onde courte fa rehefa simba le radio de tsy nandretsony satria anao zany vokatry ny fianonany fandarana vokariny AWR na tonga anao ho adventiste dia manana tombontsoa ianao zany hahazo radio anankiray maimaimpoana avy amin'ny AWR mba afahanao miaino ndray zany satria any faritra misy anareo zany tratrany FM sa tsy tratrany FM aiza no miainy fa ny Port Berger fa tsy misy FM adventiste Port Berger tsy misy FM adventiste fa any onde courte mare nareo any ambanivohitra mare ndraiky igny afaka mitragny raha misy radio ny tena afaka
tena manampy be afaka miaino ny fandarany AWR amin'ny alalany onde courte zany ianao satria ny FM zany tsy misy FM adventiste Port Berger de ono inona ny fandarana tena nanaitra anao voalohany na sarika anao voalohany tao amin'ny fandarana noenoinao sotra betsaka le fandarana makasika ny sabata aloha tena mahafinaritra za le fa sabata sy ny famoronana de tena mahafinaritra za fa tsy hitako mihitsy le fanazavana ankoatran'izay azavainare aty mazava tsara aminahy ary misy olona koa ambadibadiky mitandrezay fa noho ny tsy fisian'le radio ohatry ny manjavozavo ke tanjoko zao de zao raha tena mahazo any fitaovana avaty aminareo mahazo fanampiana avaty aminareo tena iezaka de iezaka mafy hanao asa fitoriana ary hanao zay vokatra hazahoanan'ny olona fa efa hitako fa efa mariny fiavian' Jesosy tena efa mariny mihitsy efa kaiky ny fiavian' Jesosy ny mila miasa mafy sika tamin'ny taona firy ianao zany nanomboka resy lahatra hoe anaraka ny fahamarinana azo konona tanteraka tamin'ny taona 99 efa azo konona za fa adventista papako tam'izay nitondra anahy ndeha nivavaka adventista tany mananara ianareo tany mananara fa noho ny zavatra maro misedra noho ny fiainana moasarotro de nitsoaka andaharana papako sy mamako fa za fotsy mbola nitozotozo fa noho ny zava-misy koa iny mandritra ny fiainana de ndray nalemy za tany tata afarafara tato tanivonao zany hoe somary niemotremotra kely zany somary niemotremotra kely le antony za zany dirany problema maventy be sady ny sarabady de maty zanakoroa de teo am'izay za tsy niala tanteraka fa ohatra ny tena tsy mitovy am'lay fidiriko nakatsitsika zany fa sorako Andriamanitra tamin'ity 2023 ty de ohatra ny misy zavatra tsy nampoiziko nanaitry ny saiko aloha impody ndraiky tena impody Andriamanitra fa tena za zany matsaro ny tantara fiainako de latsatra ny maso mihitsy zany de satria niainy amin'ny zavatra tsy mety fa rehefa zao de sorako Andriamanitra fa nanaitra aho ndraiky de vonina fa naovinao vato anaraka an' Jesosy hatrany farany amen ono inona zany zavatra nataonao rehefa nitapa-kevitra indray ianao ny hiverina tanteraka amin'Andriamanitra ny zavatra nataoko rehefa tapa-kevitra aho tonga de anagnonamana de le fitondrantenanao amin'ny toerana tsy misy adventista ho hobaka de nataoko miavaka am'le tena nataoko ohatra ny toetra ny kristianina mihitsiny tena mifandray amin'olona tsy nisy olona atako tsy tiana na inona na firy olo miditra antragno anahy de resiko ary ny fagnandramagna zay efa natako de zao za tsy manana tena sahirana fa raha olona anankiray na aroa miditra anatrano anahy mandry aliny raiky tsy ampangalako vatsy zany de omeko sakafo izy de marandraina izy mody zay zany tena ary tsy ataoko itsy hoe hahidy tragno hoe tsy ampindrana tragno na izovy na izovy zay ny fagnandramagna natako ary hitako fa tena misy fitahiana za am'izay zavatra zay ny fahamarinana renao ve nozarainao tamin'ny hafa nizaraiko tamin'ny hafa ahoana ny fomba naovanao azy le fomba naovako azy am'izao de tena za moa manana beboly anankiray de firana anankiray de rehefa mikorana amin'olona any amin'ny mpiasana zahay de tonga de fa tsy ela za de fa ampidiky ny sabata aloha tsy ela de ampidiky ny sabata de fa makomasy resy lahatra zao nanomboky tamin'ny volana janvier za tena nanao asa de efa soran'Andriamanitra fa zahay efa 20 mahiry am'izao tena liana mihitsy zany mihitsy ny tena tonga zaho za tena hitako fa izavatra ty za hampian'Andriamanitra de aloha hiakatrany Antananarivo de hanangataka fagnampiana sy fitahiana fa handeha mahitsy ty zavatra ty tonga ty moa zany ny namana Solofo José haka radio anankiray mba anoizany fianona ny radio mandeha amin'ny herin'ny masoandro moa zany le omena satria any ambanivohitra sarotsarotra ny pile dia akoatran'izay de nitondra carte SD izy anankiroa mba ho asiana fandarana andresena lahatra ny olona amin'ny fitoriana filazanjara tsy zay fampanaovina azy moa ny teknisianna inona fa ho fitaovana mahery vaika reo hanatsarana ny asa efa natomboka any amin'ny toerana zay misy ianao ahoana nitetika asanao manaraka zany rehefa azonao reo fitaovan'ireo sotra ny rehefa azo anitetika asa manaraka de tena vo maika hampitombon'le fanaovana asa sasany amin'ny le 11 juin ty
manomboka le 11 anao conférence mifarana le 17 de efa nagnafatra paster avy any port berger de nomalina ranomalina vo nagnantso azy de aozy pare za fo ampiako anao izy de sotran'andriamanitra fa ampy ary tanora maromaro de ampiditrany de fanoara magnaraka an'izay de tanjona koa le zazavihitra ao de efa natako ezaka mihitsy hahazo tiserta misy logontsika adventiste mba hatako hanintony le mbola tsy avy ary ireo zaza reo tsara ho marina fa re zaza le azoko akao misy zanaka tena mpimaso be zanaka mpimaso mihitsy izy de tsy megnatra fa natolotra zareo tena tsara ky ty fivavahana adventiste satria tsy manendrikendrika olona mandevitra de mahay mikoragna amin'olona mifanatrika tsara ao za tsy zahay o za zy fa andriamanitra ao za momba atsika de sotranareo fa tena zanak'olona tena mila aloha moasy be ka aingan'andriamanitra mbo iomba azy fa io re mandreny zaza io tanjona anahy de hanaraka an'le zaza satria marary andriamanitra tsara ire mandreny io tsy mbola misy dokotera na sitrana anazy hatrzay jusque naboaka amy klinika nalefa mifanafody izy nalefa efa tsy hay mihitsy ny atao hanaovana azy iasa mafy zany ianao avy aty miaraka am'ireo fitaovana zay entinao miverina any mangataka atsika mpiaino mba hivavaka miezaka ataony satria de izy rery no manomboka ny asa ao amin'ny tanàna zay misy azy afatrafatra mba alefanao ary ho an'ny mpiaino atsika jiaby maneran-tany mihitsy moa izy ty ny mpiaino amin'ny teny malagasy zany de hahazo tsara zay zavatra lazainao ny afatra apetrako amintsika mpiaino miaino an'ity radio AWR ty tena araho tsara fa le zavatra lazaina vato de tena hitondra anao any amin'ny fiainana mandrakizay ary jerevo tsara n'le beboly na any fiangonana rahavavy fa jerevo tsara n'le beboly fa raha tena manaraka ny fitsipiky ary mafagnazavana an'ity AWR ty anao de ikeko fa ho any amin'ny fiainana mandrakizay de sotra n'andriamanitra fa nampijoro an'ity radio AWR ty eto Madagasikara ary sotra ny mpiasa rehetra ato fa tena tain'andriamanitra tokoa zare zay mavitrika sy mazoto manao fandaharana fa ino tsara zany le ty radio ty fa manovanao am'le fiainana tsara mampiditra anao ho any amin'ny fiainana mandrakizay zay zany ny afatra misaotra indrindra rahala Silofo José sika moa zany de fandray mandrakariva ifampahery fa andriamanitra ny itayanao tsarofo fa efa nanao teny fampanantenana teny fikasana matanjaka be Jesosy amin'ny Matthieu 7:20 efa nomena ny fahefana rehetra hoy izy etỳ tany sy any an-danitra amin'ny anaran'izay fahefana zay no andefasiny antsika hitoro ny filazantsara tsy mila olona mpanelanelana fa ny fahefana mivantana avy any aminy no entinao manao ny anjara asanao ny amin'ny toerana misy anao de hoy izy hoe ho an'izay rehetra mandeha ho an'izay rehetra manaiky an'izay tenin'izay de zao no teneny indro zao homba anareo mandrakariva ny hoe homba anareo mandrakariva de hiaraka aminareo hanimery anareo hitay anareo hampahomby anareo eo am'izay misy an' Jesosy de misy fahombiazana foana ary ny tena mafinaritra ho arovany ianao be dehibe ny olana mbola mafimafy hitranga am'ty tany ity arakaraky ny anakikizana fiavian' Jesosy fa Jesosy tsy mandangy fa zay miara-miasa aminy arovany hatramin'ny farany na ny asanao amin'ny fivelomana na ny asa fitoriana ny filazantsara ka dia mahereza rahalahy Silofo José tsy irery ianao ny anjelin'ny lanitra miaraka aminao ny fanan'andriamanitra manomery ny asa ataonao mampamangy ny olona efa miandry anao mbola tsisy vita-patisa moa zareo mbola tsisy vita-patisa mba mifatongava-pasterany zany dia azoantoka fa sitrapontompo ya anampy an'izay reto fitaovana hoentinao reto de mba iroborobo ho tonga somatsara mifananganana fiangonana ny anareo ho tonga fiangonana voalamina indray androany de ny sotranareo zay nandray sotranareo nandray fa tena faly de faly zao fa raha ohatra ka tena miroborobo de mbola misy zavatra kely zay any avy aminay raha mandeha aty dia atoloko anareo satria faly de faly za am'le fandraisanareo sotra tompo piralangy atsika manoatra no pirala ray tapotsika fa satria iray ao amin'ny tompotsika ifampitantana ho any an-danitra ka de azagaga ianao raha ohatra ka tahaka an'izay ny fandraisana anao mombanao any Jehova hitany dianao raha miverina indray de zay koa no namarana ny fiarahantsika teto ho an'ny mpiaino rehetra
mpanaraka ny fandarana AWR amin'ny teny malagasy manero an-tany inoko fa hampahery anareo ny fijoroany vavolombelona iny fa rehefa miaraka amin'i Jehovah dia ombany na ny fivelomana na ny fiarah-miasa aminy ary ny fiarovana antsika ihany koa dia fanampiny fotsiny ny tompony hampahery antsika rehetra koa amin'ny anjara asantsika eo ampiandrasana ny fiavian'i Jesosy indray ny amin'ny raha olo-lanitra mino zahay fa tsy ny rahalahy Silofo José any manana fijoroana vavolombelona tahaka an'izany izay nataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainany fa marobe isika izy aza avany amin'ny lalana dia tongotra 2 andro tanàna mialan'ny Port Berger mbola mandeha lavitra dia lavitra mandeha taxibus lavitra dia lavitra vao tonga aty Antananarivo tonga mijoro vavolombelona ka maika moa isika izay mety any faritra misy antsika avy any na any ivelan'ny Madagasikara isika marobe mpiaino isika any Chine any Etazonia any Kanada any Afrika any Europa izay misy atsika indrindra fa isika eto Madagasikara dia engavian'isika hizara fijoroana vavolombelona dia raha amin'ny email dia omena ianao ny email afahanao mijoro vavolombelona raha tsy afaka makaty ianao fa mandefo izany omena koa ny adresy amin'ny alalan'ny telefona dia hitantsika amin'ny alalan'ny telefona ny afahantsika hoe inona ny mety aminao alefa WhatsApp ve le izy sa alefa Facebook sa ahoana ny atao fa ny zava-dehibe engaviana ianao mba hijoro vavolombelona no ny zava-dehibe nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao no fiarahanao miasa tamin'Andriamanitra mandra-peona tompoko AWR téléphone 033 37 106 13 034 06 797 62 Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana. Misaotra noho ny fahavononanao anaraka ny toy ny fianarana ny amin'ny herin'i Jesosy mpanjaka antsika araka ny anehoan'ny Paoly an'izany ao amin'ny bokin'ny Efesianina. Miaraba sady manasanao haritra hatramin'ny farany ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy. Vavaka sy fiderana. Izany no lohatenin'ny fianarantsika anio. Ambaran'i Paoly amin'ny kristianina tany Efesosy fa faly izy satria mitombo ny finoan'izy ireo an'Andriamanitra. Mitombo tahaka izany koa ny fifankatiavan'izy ireo. Lazain'i Paoly ihany koa fa mivavaka ho azy ireo izy. Inona no hevitra iraisan'ireto vavaka roa nataon'i Paoly reto? Ao amin'reto andininy ovakitsika reto. Efesianina 2:12-17 sy ny 2:7-20. Efesianina 2:12-17. Ary noho izany zahako rehefa nandreny finoanareo an' Jesosy Tompo izay hitan'ny olona masina rehetra dia tsy mitsahatra misaotra noho ny aminareo ka mahatsiaro anareo amin'ny fivavahako mba omen'Andriamanitra Jesosy Kristy Tompontsika raha ny voninahitra ho anareo ny fanahin'ny fahindrena sy ny fanambarana amin'ny fahalalana azy tsara ary mba hampahiratana ny masony sainareo mba ho fantatrareo izay fanantenana avy amin'ny fiaintsony sy izay hareny voninahitry ny lovany eo amin'ny olona masina ary ny fioaran'ny alehiben'ny herino antsika izay mino araka ny fiasan'ny herin'ny fahirezany izay nataony taon'i Kristy tamin'ny nananganany azy tamin'ny maty sy ny nampitoerany azy eo amin'ny tany anakavanana an-danitra ambony lavitra noho ny fanapahana rehetra sy ny fahefana sy ny hery sy ny fanjakana ary ny anarana rehetra izay tononona tsy amin'izao fiainan'izao ihany fa amin'ny ho avy koa dia nampanaiky ny zavatra rehetra ho eo ambanin'ny tongony izy ka nanao azy lohany manapaka ny zavatra rehetra ho an'ny fiangonana izay tenany dia ny fahafenoana izay mameno izao zavatra rehetra izao amin'ny rehetra. Efesianina 2:17-20. Ary noho izany no andolehako amin'ny ray izay azahoan'ny fianakaviana rehetra any an-danitra sy ety an-tany ianarana mba homeny anareo araka ny hareny voninahiny ny mba ho atanjahana fatratra amin'ny fanahy ny toe-panahinareo mba hitoeran'i Kristy eo am-ponareo amin'ny finoana ka hamaka sy orina mafy amin'ny fitiavana ianareo mba hahaizanareo mba amin'ny olona masina rehetra
ny hafantatra tsara izay sakany sy lavany ary ahavony sy alaliny ary ahalala ny fitiavan'i Kristy izay mihoatra noho ny fahalalana mba hamenonanareo amin'ny fahafenon'Andriamanitra rehetra ary ho an'izay mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra eny mihoatra lavitra noho izay rehetra angatantsika na iverintsika aza araka ny hery izay miasa atao amintsika ho azy eny voninahitra ao amin'ny fiangonana sy ao amin'i Kristy Jesosy hatramin'ny taranaka farany indrindra mandrakizay amen. Araka ireo vavaka nataon'ny Paoly ireo dia tokony ho feno fiderana ny vavaka ataontsika. Be deaibe tokoa ny fitahiana omen'Andriamanitra antsika. Noho izany tokony hisaotra azy sika, tokony hiezaka hanao izay azontsika atao sika mba hita ny asa ataon'Andriamanitra mandritra ny fotoan-tsarotra eo amin'ny fiainantsika. Tokony hisaotra azy noho ny fahasoavany sy ny heriny sika satria hainy manova sy manatsara ny fiainantsika. Tokony hisaotra azy koa sika noho ny fitahiny ny fiainan'ny olona akaiky antsika. Hoy Paoly ao amin'ny Efesiana 2:5. Efesiana 2:5. Mahatsiaro anareo amin'ny fivavahako. Hita ao amin'ny taratasy ny hafa koa ireo teny ireo. Ohatra, Filipiana 2:1-7 sy ny Tesalonianina 1:1-2. Zao koa mbola nisoratan'ny Paoly ny amin'ny fivavahana. Tesalonianina 1:5-7. Tesalonianina 1:5-7. Mivavaha ka aza mitsahatra. Inona moa ny tiany holazaina amin'izany? Azo antoka aloha fa tsy milaza Paoly hoe aza manao na inona fa mivavaha fotsiny. Ny tiany holazaina dia hoe tokony hisaotra an'Andriamanitra noho ny zavatra rehetra ataony ho antsika isika. Tokony hoentsika ho amin'ny olana sy ny fanahintsika. Tokony hangataka torohevitra aminy isika ary tsy tokony hevitra ho vahiny aminy isika. Tokony hifidy ny hozanana isika ary hamela azy hitarika antsika. Matetika loatra no tsy mivavaka isika raha tsy efa tratry ny olana na mila zavatra. Eto dia mampianatra antsika lafy ny hafa momba ny fivavahany Paoly. Nivavaka ho an'ny Kristianina tany Efesosy izy ary nisaotra an'Andriamanitra noho ny amin'izy ireo ary nangataka an'Andriamanitra mba hanampy azy ireo. Nino Paoly fa zava-dehibe eo amin'ny fiainan'ny Kristianina ny vavaka. Manasa antsika hivavaka bebe kokoa hatrany ireo andininy vakitsika tery am-panombohan'ireo. Ampianaran'ny Paoly fa rehefa mivavaka isika dia tokony hangataka amin'Andriamanitra mba hanampiny ny hafa. Evero ary ny vavaka ataonao amin'Andriamanitra. Inona no mibahanao amin'izany? Manahoana ny fatra ny fisaorana sy ny fiderahana ary ny fangatahana ho an'ny hafa? Aoka ary samy isaintsainany amin'izany. Dia izay koa no isarantsika androany. Manantena-mbola ho tafahoana aminao ao amin'ny fizarana manaraka ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feon'ny fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaim-pona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. awr.org na feofanantenana.org.